Falindray meraba antsika tsiraray avy izay mbola tonga eto amin'izao toerana izao amin'ity andro anio ity. Meraba izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa na ny Facebook izany na ny YouTube dia manao fedanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra. Mino fa na dia mangatsiaka ary ny andro na dia misy zavatra maro isan-karazany mety mifamoafao amin'ny fiainantsika amin'ny maha-olombelonantsika dia mbola asian'ny tompo etaeta ihany hatrany asian'ny tompo etaeta hatrany any anatinao hitadiny tavany indray sy aheno azy anio. Marina ve zany sa diso ny eritreritro? Sa mila contre-attaque kely tsika fa tena tranotatsianga amin'ny masinina. Mena fa hiasany anaty fotsika ny tompo ary izay raha teo ny antom-pisian'ny fotoana manokana taka fifadikanina ihany koa tamin'ny alahady ireny. Ny isika dia mbola hiaino indray ny afatr'Andriamanitra araka izay hitaritan'ny tompo antsika tsirairay avy indray anio izany. Andeha ary isika hijery ny tenin'ny soratra masina androany. Atao amin'ny bokin'ny Luka tsika ny hamaky dia atao amin'ny bokin'ny Filipianina 3 rehefa avy eo. Luka 5:10. Luka 5:10 dia andevaka itsika ny andehany 5:20 ka hatramin'ny 7:30. Luka 5:20 andehany 5:20 ka hatramin'ny 7:30. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy, tantara efa hainao izy ity, efa fantatrao tsara hoe ohatry ny ahoana fa isinga apaha-tantara isika anio. Tantara zanak'Adala andehany 5:20. Fa tany an-tsany zanany lamatoa ary nononody izy kamby teo akaikin'ny trano dia nandray zava-maneno sy dia ary niantso ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay antony zany zavatra zany. Ary ilay ankizilahy taminy tonga ny rahalahinao ka namono ny zanakombona fany rainao satria efa tavaverina soa aman-tsara atao amin'izy. Dia tezitra izy ka tsy netiniditra ary nivoaka ny rainy ka nampandroso azy. Fa izy namalika nanao tamin'ny rainy hoe indro Israely zay aho no efa nanompo anao ary tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory azy, nefa za tsy mbola nomenao na dia zanakosy aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga dia namono azy ny zanakombona fay ianao. Ny faharoa jerentsika dia atao amin'ny Filipianina 3. Filipianina 3. Filipianina 3 andininy 7. Sy ny 8. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Eny tokoa fa ataoko faty antoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny hatsaran'ny fahalalana an'i Kristy Jesosy Tompoko, izay ny aretako ny faty antoka ny zavatra rehetra.
ka ataoko taimboraka ireny mba hazoko any Kristy. 17. Ry rahalahy, aoka samy anahakay ianareo. Veriko. Ry rahalahy, aoka samy anahakay ianareo. Ka dinio zay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Référence zany. Fa maro no mandeha zay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanina koa ankehitriny. Fa fahavalon'ny azo fijalian'i Kristy ireny. Fahaverezana ny farany, ny kebon'ny Andriamanina, ny famenaran'ny voninahiny, famisaina ny amin'ny tany izy. Amen. Reteny anaky 3 ireo no andeha efa mizarantsika amin'ity andro anio ity. Ny voalohany dia fanoharana mikasika an'ilay zanak'adala, ary ny faharoa dia fampianaran'ny Paoly ny amin'ny toetrany manokana, fijoroana vavolombelona manokana ny amin'ny Paoly. Dia eto amin'loha hevitra izy dia milaza hoe anatra nataon'ny Paoly mba tsy haneken'ny Filipiana izay mpampianatra sandoka, fa hitady handroso amin'ny fitondratena tsara rehetra. Ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra no tiantsika ifampizaranana androany, fa any ampovoambony any isika dia iresaka hoe ohatran'ny ahoana marina zany ity tantaran'ilay zokin'ilay zanak'adala, satria izay ilay tsindrom-peo ao anatin'ny lioka 5:12 ity dia misy zavatra mampalahelo ilay izy, misy zavatra tsy mety ilay izy, kanefa misy zavatra mety ihany koa, ary misy fianarana raisintsika ao amin'ny fiainan'ilay zokin'ilay zanak'adala. Ny zavatra tsy mety ao anatin'ny tantara zokin'ny zanak'adala raha iresaka contexte tsika zany dia zao hoe ny arainy manompo ny rainy, izy manompo ny rainy dia zao ny filazany azy hoe hatr'izay ely zay ny janonako tato aminao ary tsy nandika ny didinao na indre mandeha akory azy, kanefa tsy mba nomenao na zanako sy ray aza ifaliako miaraka amin'ny sakaizako. Io sarina olona io dia ny sary voalohany asehony aloha ara-baky teny dia sarin'ny Israely. Israely izay nankatony didy amandalana kanefa tsy nandray ny fahasoavana rehefa avy eo. Tonga ilay fahasoavana maimaimpona dia tsy nety niditra izy. Izay ny tantaran'io zavatra io zany hoe mivonona ny ombina fa nataony fety izy midongo be, za tsy koratsinonako zana nompo anao teto foana, tsy mba misy fety ho anako, ty zanako ty ny adaladala avy tany dia noho ny mody dia fety afety, za tsy hinana. Tonga dia nanao lavamolotra izy dia tsy nety ninana. Izay ilay sarin'ny Israely. Dia ao anatrehan'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy izay omena maimaimpona tsy mety amin'ilay izy. Fa zavatra tediaviny dia zao manompo be dia mahazo fanahy, mahazo kadoa mifanaraka amin'izay fanompona be izay. Ary zavatra tediaviny dia zao ity zanakao ray ity tsy tokony mahazo ninina io satria nanao ditra sy adalana. Nefa ny fahasoavana tsy izay. Fa ny fahasoavana dia omena maimaimpona tsy nohony amintsika fa nohony amin'i Jesosy Kristy, tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare. Amen. Ny tantaran'ilay zanak'adala zany la tantaran'ilay zokin'ilay zanak'adala ihany koa zany eto, ihany koa nefa ao anatin'ilay izy. Dia tantarana olona manao fanompona, nefa olona izay tsy nandray ny fahasoavana akory. Tantarana karazana olona izay manao fanompona. Hitanao foana izy any am-piangonana, hitanao foana izy saky misy hetsika, izy any anadio trano, ny anarany eo amin'ny loha lisitra. Anao fanomezantsika, tonga dia ny anarany tsy maintsy eo. Avotonony ny ery am-piangonana hoe ianona ny nanao an'izao dia efa izy tsy maintsy eo amin'ny lolo alaranao. Vao misy voka-dehibe dia na tsy tonga ary ny tenany dia tsy maintsy misy solotena tonga. Ilay solotena mety ho gisa, mety ho gana, iny ny solitenany iny mandeha any ao voka-dehibe ao fetin'ny taranaka. Tongava foana fa zay fonina foana ka. Raha voadidy, présent. Raha voadidy, présent. Izy ny andeha hamangy ary, présent. Izy ny andeha hamangy an'ilay marary, présent. Tonga foana, tonga foana, tonga foana. Kanefa olona tsy tafiditra ao anatin'ilay fahasoavana. Olona tsy nandray an'ilay fahasoavana. Olona tsy nandray ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy. Olona tsy nisitraka an'ilay fety izay nataon'Andriamanitra.
Zay nataony ny rainy, vonoa ny ombona fa asivokapa ny tongony, olona tsy nasiana kapa ny tongony, olona tsy nasiana peratra ny tanany, olona tsy nomena akanjo vaovao. Fa inona manompo fotsiny ihany, manompo. Tsy hay izay motivation, mety motivation mety ho any an-danitra. Mety motivation mety azo fitahiana, mety motivation mety ho hitan'ny pastera sy sisa rehetrarehetra. Fa zavatra tsara ataony aloha dia izy manompo, izy présent foana. Etsakilany kosa amin'izay dia misy le zanagadala izay tafody. Dia tsy iza fa ilay olona izay nandray ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Nandray ny fahasoavan'Andriamanitra. Nandray ny asa maimaim-poana vitan'i Jesosy Kristy. Nandray ny asa maimaim-poana vitan'i Jesosy. Nandray ny fanomezana rehetra izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanany. Izay ilay zanagadala. Fa zao amin'izay ilay fampianarana sy ilay zavatra izay omen'ny Tompo atsika amin'ny alalan'ireo tantara ireo. Ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra raha lasena bavy dia fiandohany fotsiny ilay fandraisana sy ilay fisitrahana. Ny etape voalohany, ny dingana voalohany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, ny voalohany indrindra dia tsy maintsy mandray. Tsy misy afaka ataonao azona sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana aloha. Inona le finoana? Mandray izay nomeny. Amen. Raha vao misaoty an'izay dingan'izay tsika, raha vao mitsambikina isika ka tsy henony fotsika akory ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy ho atsika, tsy henony fotsika akory ny zavatra rehetra izay nomen'ny Tompo atsika, ny fahasoavana, tsy henony fanahinao ny asaribidinao eo anatrehan'Andriamanitra, tsy henony fanahinao ny asaribidin'ny faratsianao sy ny alebiazan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mazay efa nahita le afatra tany amin'ny taona tsy fantatro 5 taona lasa tany mikasika an'ilay fahasoavana dia hoe teo amin'izay niabiazan'ny ota dia mihoatra lavitra ny fahasoavana nanarona anazy. Ny olona izay matsapa ny alehiben'ny fahotany sy ny alehiben'ny faratsiana sy ny tsy fahamendrehana dia mandray fahasoavana mihoatra, matsapa ny fahalehibiazan'ny fahasoavana. Tsy hoe bebe kokory ny azy fa henony mihitsy le différence. Tanao ohatra ny olona nona, raha sakafo ianao tamin'ny 7 dia mihinam-bary ianao amin'ny 110 dia tsy tena heninao valeran'ilay sakafo amin'ny 110. Fa raha tamin'ny 7 arivo ianao ny sakafo farany dia amin'ny 110 atoandro ianao vao mihinana manaraka indray dia heninao mihitsy hoe tena tsara izy zany, tena afa-po mihitsy tena voky tena mahafinaritra le mihinan-kanina. Dia takizay ihany koa arakaraka ny abetsaka fahatsapan'ny olona ny tsy fahamendrehany sy ny tsy fahatanterahany no mahatsapany ihany koa ny alebiazan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay mitarika azy sy manangana azy. Ny alebiazan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay mbola mamindra fo aminy ka na dia tsy tanteraka ary izy tamin'ny fiarahana amin'ny Tompo omaly dia androany mbola misy famindram-po vonona indray ho azy. Androany mbola misy tanan'Andriamanitra vonona mandray azy indray. Raisiko indray ianao anio dia eny olona ny alebiazany zany fahatsaran'Andriamanitra zany, eny olona ny alebiazany zany ary tsapany mihitsy ny importance fahalebiazana ny mahazava-dehibe an'ilay fanomezana omeny Jesosy Kristy azy. Fa zay ny problema ny asa. Ny asa dia lasa ohatra ny komparen'ny olona iny asa vitany iny amin'ny zavatra nataon'i Jesosy. Dia izy ohatra ny fandanjandanja ihany eny ka tsika koa nge moa manao an'izao ka na dia manao an'izao ry nge ny Tompo dia za koa mba ohatra an'izao ihany koa fa tsy dia tena hoe tsy manao ninina koa moa dia zay ny problema le zokin'ilay zanagadala ato anatin'ity tantara ity. Andrositsika dia hivoatra dia hivelatra ao anatin'ilay izy. Rehefa vovonjy amin'izay tsika raha lasena bavy dia tsy tapitra eo amin'ilay fandraisana. Be dia be ny olona rehefa diso amin'ny fandraisana ny fahasoavana dia eritreretiny fa mandray foana ny fiarahana amin'Andriamanitra, misitraka ny fiarahana amin'Andriamanitra. Izany hoe tonga ilay zanagadala nody novonoina ny ombona fa natao daholo ity retsaka rehetra ity, tonga ny ampitson'iny tsotsotra tsara mihitsy izy. Eo am-pandriana manao grâce matinée dia lasa miantso mpanompo, namboary kafe
mpanompo, nona kely ahina ny azo hoaninao, nga tsy zavatra tsaratsara ao, ataovy an'izao ataovy an'izao ataovy an'izao ataovy an'izao raha voadiso ny fandraisana ny fahasoavana, raha voadiso ny fandraisana ny fahasoavana dia lasa olona mitady sitraka foana isika, mitady andray foana ho an'ny tenantsika. Be dia be ny olona tsy mahazo tsara n'io zavatra io. Dia ireo tsara mihitsy ny zavatra ataon'Andriamanitra. Izao filazany rehefa miresaka tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly izy, nomena fahafahana ianareo, olona afaka ianareo, olona afaka. Rehefa tafodiny zanak'adala, nandray ny famonjena, nandray ny fahasoavana, dia lasa olona afaka, olona libre. Fa zao tsy tapitra eo amin'ilay liberté fotsiny, fa raha vao tapitra eo amin'ilay liberté dia tsy mety ilay izy. Fa za olona afaka, fa za ihany koa mpanompon'ny raiko. Azonao? Ny problema ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra, misy natiora roa isika. Ny anankiray olombelona, dia ny anankiray zanak'Andriamanitra. Raha vao tsy haintsika mandanjalanja tsara n'ireo natiora roa antsika ireo, dia hoentintsika ny fahafahana izay omen'Andriamanitra hanaparana ny filan'ny nofontsika. Azonao? Dia be dia be ny olona amin'izay manompo, be dia be ny olona nandray fahasoavana, fa rehefa avy eo tsotsorina ny fanompoana an'Andriamanitra. Manao rehefa afaka, tsy manao rehefa tsy afaka. Be dia be ny olona rehefa eto antsika manome liberté. Raha miresaka an'izao afatra izao, tsisy olona manokana resahako. Sao dia ferinao izy, sao dia zary zany type pasteur lazaina izany. Tsy tiako lazaina mihitsy ianao. Fa izao afatra izao dia ho an'ny rehetrarehetra mihitsy. Alalantsika ny dikan'ny liberté izay omenantsika. Fa raha vao tsy fantatritsika ny dikan'ny liberté izay omenantsika, dia nivakiantsika teo Filipiana 4:7-10. Izao filazan'i Paoly azy, fahavalon'ny hazo fijaliana ireny. Fahavalon'ny hazo fijaliana. Rehefa ny zanak'Andriamanitra no mandray fotsiny ny fahasoavana, fa tsy mahafantatra ny tohan'ny tantara, ary tsy mandeha araka ny tohan'ny tantara izay tian'Andriamanitra andehanany, dia lasa fahavalon'ny hazo fijaliana. Dia resaka sika rehefa ve inona ny atao hoe fahavalon'ny hazo fijaliana? Inona io zavatra io? Inona io ambaran'ny Paoly io? Izay ilazana hoe ananarako anareo amin'ny ranomaso, iteninako aminareo amin'ny ranomaso. Mpanompo sandoka aloha le resahany amin'ny voalohany, fa raha vao tsy azontsika ihany koa ny fiarahana amin'Andriamanitra, dia zasenao efa zanak'Andriamanitra voavidin'i Jesosy, nampodiana avy tany amin'ny misy antsika tany, olona mpanota nefa nividiana maimaim-pona tamin'ny rany Kristy, fa lasa fahavalon'ny hazo fijaliana. Rehefa inona isika lasa fahavalon'ny hazo fijaliana? Rehefa isika misitraka fotsiny ny zavatra izay nataon'Andriamanitra, fa tsy misy aporo, tsy misy anjara biriky entiko zasy ianao. Ny filazantsara tsy zasy ianao mandray fotsiny ihany, tsy zasy ianao misitraka fotsiny ihany. Ny filazantsara ao anatin'ny tokantrano ao isika mananjanaka isika. Andramitezaina ny zanakao, tsy ampanaovina ninninina, fa toloram-potsiny isaky mihetsika. Rakizy eo masaka sakafo, dia midina izy mihinana. Rakizy eo tonga ny goûter, dia midina izy mihinana. Dana mianatra, atao daholo ity sitrapony rehetrarehetra ity, vidanana kilalao, vidanana an'izao, vidanana an'izao, omena an'izao, omena an'izao, omena an'izao. Be dia be ny olona mivavaka, dia raha ny sitrapony nofo, izay ny teneniko hoe misy zavatra anankiroa ao anaty ao, dia raha ny sitrapony ity nofo ity, le maha-olombelona, dia omen'Andriamanitra foana. Mena famelan-keloka, mena famindrapo, mena fahasoavana, mena fitiavana. Atao ohatran'izao indray azy Jesosy. Mena vahaolana, mena fanasitranana, omena ny ty, omena ny roa, omena, omena, omena. Omena foana. Tahaka ny zanaka ao anatin'ny tokantrano. Tsy misy atao,
afa-tsy ny omena raha vao ataonao ohatran'izany ny zanakao dia aza gaga mihitsy fa maninona reto zazy reto ny mafiloha, fa maninona reto zazy reto ny sarotra tenenina, fa maninona reto zazy reto ny sarotra irahana, maninona reto ny mamalivaly, fa maninona reto ny ohatr'izao, fa maninona reto ny ohatr'izao. Nomenao izay tiana izy, nomenao foana izy, tsy misy takalony na ina mihitsy ilay zavatra. Anka ny fitiavana ny tsy misy takalony e. Azany diso, tsy diso zany fa tsy adapte amin'ilay maha olombelona atsika. Raha ihany rehefa lasa ohatry ny anjely tsika, azo omena tonga dia madio be foana ny momba antsika rehetra. Na omena ary tsika tsy madio be ny fo, madio be ny any anatina dia omena foana ary isan'andro san'andro. Fa amin'izao fotoana iainantsika izao, mbola tsy anjely zasy ianao, mbola olombelona zasy ianao, mbola misy toetra n'olombelona be dia be any anatintsika any. Ary io toetra n'olombelona any anatintsika io, raha vao omena foana tanterahana foana ny sitrapony, dia tsy mandeha amin'izay loany ny fiainana io. Lasa ratsy io, lasa misy fakamangidy maniry any anaty, lasa mibizizo io, lasa midongy io, lasa mitombo foana ny filany io. Nisy documentaire kely sendra manandalo sofiko mandeha dia ozy izy ilay documentaire hoe arakaraka ny tombon'ny vola miditra aminao, ny tombon'ny besoinao ihany koa. Dia zany mieritreritra izy, ohatran'ny marina zany. Fa rehefa kely ny vola eo am-pelatananao, ohatra izany zao hoe karamanao ohatra 100 000 ariary, fa tsy ao anatin'ny imaginationao mihitsy iny ianao croissant isan'andro zany. Tsy possible mihitsy ny eritreritra an'izany. Tsy ao anaty eritrertranao mihitsy ny hoe izany dia hanao internet illimité na tsy fantatra 100 000 ariary ve dia ndeha ho aiza fa zara ary mihinana ratoandro. Raha riva mbola tsy aiza fandehany eo, mais limité les besoins. Fa rehefa mibetsaka ny vola eo am-pelatananao, tafakatra 2 millions ariary ohatra ilay karama, lasa mahita zavatra tsy fahita zany ianao. Ay, artika misy an'izao. Ary ito koa ohatry ny ilaiko rehefa nataoko fandiniana. Ary ty ohatry ny alomba le tsaratsara kokoa fa aizany dia hiafo foana amin'ity fiainana ity zavatra tsy indroapolo eto ambonin'ny tany. Alomba atao izay mahafinaritra, alomba atao izay mampifalifaly. Ary ty toerana ity kay nisy an'ity tato. Alomba hiditra amin'itony, alomba hanao an'itony zavatra fanaon'ny vazaha tony. Na dia tsy ho any an-dafy ary mba manao fanaon'ny vazaha aloha dia gasy be foana ve ny fiainana, mofo gasy foana ve tsy manao an'itony zavatra tao, mitombo ilay izy, misy exigence. Sanatra amin'izay tsika ilay zavatra izay ambaran'i Paoly ny amin'ny resaka fahavalon'ny hazo fijaliana. Izao ny tenenin'i Paoly ao anatin'ilay Filipianina 3. Izao ozy izy nilazaiko, izao izay azoko tombony dia nataoko faty antoka noho ny amin'ny Kristy. Ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy raha lahy sy anabavy, ny fanompoana ny tompo dia tsy fanompoana fitediavana tompony. Raha manome liberté anao eto ohatra hoe manomezana izay aoka ny olona rehetra samy ame arak'izay ny an'ny fony, dia tsy midika izay ataovy sitraponao. Tsy midika raha izay ny fandraisanao an'ilay izy dia izay ilay toe-po te hitady tombony. Azonao fa ilay izy tsy sady mampiditra mamoaka ilay resaka na hoe piège, hoe vao miteny an'izany zany pastera, piège zany ary izy modèle libre nefa tsy libre, ka tsy azoko an'izany ilay izy. Libre ianao, fa ianao ihany koa ny libre mametraka ny discipline amin'ny tenanao. Amen. Fa raha vao tsy mametraka ianao nge ohatrany hoe ianao zany libre, ianao olona afaka, fa le fahafahanao iny ataonao inona amin'izay? Io volako io dia ataoko inona io vola io? Miankina amiko amin'izay, ny ampiasako an'io zavatra io dia hoe asoa amin'inona io? Fa rehefa diso le zanakadala dia omena liberté izy dia arak'ilay resako teo, tonga amin'ny maraina fety ny omaly, tonga amin'ny maraina manoka be izy aloha efa valo maraina voavoa. Sorzety, fity. Novra mafana. Atsovy mbola tadidin-dolo ny anaran'ilay mpiasa rehetrarehetra tao an-trano tao. Taloha izy nefa nanompo mitovy amin'ilay zokiny ihany.
ozy izy tatao amin'le andininy tao alolo tao hoe leo be manompo eto foana mame ho any anjara fananako ty aloha za andery dada fa rehefa tafody raha vao tsy mahay ny zanak'Andriamanitra dia lasa mitady hisitraka fa tsy mitady hanompo intsony. Zasa ianao tsy natsona hisitraka fahasoavana fotsiny ihany. Amen. Fa hanompo ary anaiky fatiantoka. Natao hoe filazantsara, natao hoe azo fijalian'i Jesosy, dia tsy hoe omboana amin'ny fahotana. Tsy izay fotsiny ihany, kely loatra izay. Natao hoe azo fijalian'i Jesosy, tsy hoe lasa tsy tia tena intsony kely loatra izany. Fa ny définition ny azo fijalian'i Jesosy. Filipianina 4:7, 7, 9. Ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny fahalalana tsara. Ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny hatsaran'ny fahalalana ny Kristy Jesosy Tompoko, izay niaretako fatiantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko taimboraka ireny mahazoko an'i Kristy. Ny fiarahana amin'Andriamanitra fanekeko ho maty antoka, fa tsy fitadiavako tompontsoa. Ny fiarahako amin'Andriamanitra, ny fisitrahako atao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra, tsy ny mba hikarakarana irery ihany. Azonao ilay izy. Rehefa ny olona tsy naharay tsara filazantsara, dia izaka mihetsika dia ataovy an'izao. Ataovy an'izao. Mbola toy ilay afatra tamin'ny tsy fantatro hoe herinandro tapabolana ihany ty. Ataovy an'izao. Raha vao tsy ataonareo an'izao dia lasa andeha hitady fiangonana hafa. Dia teneniko mba ohatr'izao ihany ilay afatra nitoriana atao, nefa izy rehetra tsisy mampiatra ilay izy ary ianao. Rehefa tsy azoko ilay zavatra tadiaviko, dia lasa mitady zavatra hafa satria maninona mitady ahako fahafampoan'ny tenako. Mitady aiza izay olona hanompo aho, aiza izay olona hivavaka aho, aiza izay olona hamangy aho, aiza izay olona nisoa aho, aiza izay olona hikarakara aho. Ny filazantsara tsy izany. Tsy fitadiavako izay mahasoa ny tenako. Fa zany any atao hoe favalo ny azo fijaliana raha vao izay ny tadiavako. Ozy ako aminay be dia be ny olona rehefa tsy maharay ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Dia rehefa omena liberté, dia ohatran'izay ilay soavaly tapakofehy, ny atao hoe soavaly tapakofehy, izy voafatotra eo. Eo izy endry tsara, fa vao miala le tady, dia lasa miporitsaka, tsy hita hoe andeha ho aiza, tsy fantatra hoe atao inona, fa dia lasa mikarenjy eran'ny tanàna fotsiny. Zasenao zanak'Andriamanitra mbola imparfait, mbola tsy tanteraka ny toetrantsika, mbola misy maha-olombelona antsika. Ny an'ny lalana ahafahantsika manderaka ny sitrapon'Andriamanitra, fiaretako ny fatiantoka rehetra, ka ataoko taimboraka ny zavatra rehetra mba hazoko an'i Kristy. Ozy ilay teny amin'ny 7:10 riraha laoka samy anahaka ahy ianareo. Manahafa ny Paoly tsy mitady izay tombontsoa ny tenany. Manahafa ny Paoly izay manaiky ny fatiantoka rehetra. Tsy mampaninina ny fanenjehana, tsy mampaninina ny fanaratsiana, tsy mampaninina ny tsy ampy amin'ny karazan-javatra maro isan-karazany. Raha vao mitady ianao fahampiana foana, dia leo be ianao miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fotoana izy tsy manome. Ny fiarahana amin'ny tompo samihafa ny samihafa ho an'ny tsirairay avy. Ny sasany rehefa ilay voazon'i Jesosy iny izy tambatambazany tsara mihitsy, maromaro ny aina izay zavatra. Manana fijona vavolombelona foana isaka mihitsy. Saotra an'i Jesosy fa na dia izay tsy nangatahako azy nomeny ahako. Fa tsy dia hampatahotra anao fa misy valiny iny. Misy ambadika iny rehefa avy eo. Fa izay angatahanao tsy hisy tonga ihany koa rehefa avy eo. Ary miandry mafy ianao fa tsy mety tanteraka ilay angatahanao. Satria maninona tezaina isika ho zanaka. Tezaina isika tsy olona misitraka foana. Tsy olona izay mihinana foana ny ao an-tranon'ny rainy. Tsy olona izay mitady foana ny izay mahasoa azy. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao tsy mitady izay hasoanao intsony ianao, fa izay hasoan'i Kristy sy ny hasoan'ny fiangonana ny tadiavinao, dia ianao miara-misitraka amin'io amin'izay rehefa avy eo. Fa tsika ilay izy. Ny tanana tsy mitady izay hasoan'ny tenany.
tsy hoe izy miasa betsaka indrindra dia hoe nasiana sokafana mihitsiny dia mena anjara manokana ny sakafony. Fa tsy mahazo sakafo izany ty tanany ity raha tsy miditra eto amin'ny vava ny sakafo, dia tsakotsakony ny vazany, dia miditra amin'ny alalan'ny lalakanina rehetrarehetra, dia miditra ny anatin'ny vavony, dia miditra ny anatin'ny sinay, sarakaty, ny ato sy ny sisa, dia mahazo anjara daholo ny rehetrarehetra amin'ny momba ny tena. Ny tsinga rehetra eo amin'ny tena dia miara-mahasoa ny tena ray manontolo. Za dia natao asoa ny tena ray manontolo. Za tsy natao asoa ny tenako manokana, fa ho an'ny tenako manokana dia iaretako ny fatiantoka. Iaretako ny fatiantoka. Misy fotoana matiantoka. Inona rehefa matiantoka? Rehefa manaiky diso, rehefa mihetry, rehefa mifona, rehefa mialatsiny. Zany zavatra any atao hoe fiaretana ny fatiantoka. Ao anatin'ny fiarahanao misy olona samy manana ny toetrany. Fa rehefa tsy te ho fatiantoka ianao dia ny toetranao ihany, za tsy tiako ianonako, za tsy mety amiko ianonako, ianona ohatran'ny misy toetrako, ianona miavonavona, ianona indray ohatran'ny be resaka be, ianona ohatran'izao foana ny ataony, ianona ohatran'izao foana ny ataony. Raha vao mitady tombontsoa ny tenanao ianao, dia miaro ny tenanao ianao, dia tsy te hifandraina amin'izy ianao, dia izay masoa anao ihany dia diavina, ianona iarako fa io masoa, fa avanao tsy miteny an'ilay izy. Fa zay ny fond an'le, zay no ivon'le fisainanao. Ianona masoa iaraka amin'iny. Rehefa miresaka izy tena mba mahafinaritra, tena mba mety amiko. Fa ianona ohatran'ny hafahafa be zany, ianona ohatran'izao, ianona ohatran'izao. Manakaikikaiky izao tontolo izao, ny fomba fisainan'izao tontolo izao manakaikikaiky izay azony tombony foana izy. Fa ny zanak'Andriamanitra dia miaritra ny fatiantoka rehetra, ka ekeny ny ho fatiantoka noho ny amin'ny Kristy, satria maninona efa nahazo avy any aminy izy. Za raha miaraka aminao tsy tombontsoa daholo ange ny azoko aminao. Misy nge tena ahitana loza mihitsy. Zavatra tsy teneninao zao lazainy fa tenenina, zavatra tsy nataonao zao lazainy fa atao. Misy fotoana tena mampitsitehanao mihitsy hoe alao ajanona raha, alao ajanona, sady reo koa misy pastera efatra, alao ataondry zalahy indray abetsaka vitatsika. Miaraka ampitory teny anankiroa, alao indray mbary zalahny eo aloha. Fa rehefa manao an'izay dia mitady tombontsoa ny tenako, mitady izay hampilamindamina ny fiainako, esoriko daholo izay manelingelina fiainako rehetrarehetra. Azonao ilay izy? Esoriko daholo izay manadaladala rehetrarehetra, miala daholo nareo, miala daholo. Fiainana efa manahirana ity mbola daladalainareo ihany aniko. Alao mba ilay olona atsy ihany, ianona rehefa miresaka amiko, io ny tena tiako, io tsy be resaka izany fa vao miteny io, misy volandray amin'ny pastera. Misy famezana kely avy amina ivadindray. Misy ohatran'izao, faly re, tahian Jesosy ihany, sotra indrindra ny amin'ny fiahinareo ny mpanompon'Andriamanitra. Izany ilay atao hoe fahavalo ny azo fijaliana avako. Ilay izy sur l'action eo amin'ilay zavatra izay atao, ohatran'ny tsy maninona, fa ny zavatra ny anatin'ny fo any, miova. Dia lasa olona mitady tombony foana. Dia rehefa miona, dia misy toepo efa mitady tombony. Dia vao misy zavatra kely manelingelina, vao misy zavatra kely, vao misy tandindona fatiantoka mitady hitranga, dia efa iny fa manomboka kamo, iny fa manomboka miova ny toetra, manomboka miova ny fiteny, manomboka mimalaina. Satria maninona misy mikitikitika ny tombontsoa. Ilay tombontsoa tsy voatery vola, azonao ilay resaka izay resako. Ilay tombontsoa tsy voatery ho vola. Ilay tombontsoa tsy voatery hoe rehefa ana zany dia lasa very ohatran'izao, lasa votsitra ny ohatran'izao. Fa ilay tombontsoa, ilay fatiantoka tena ilay faharetana amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga eo. Mety mitondra zavatra mahafinaritra ilay olona, dia mety mitondra zavatra tsy tena mahafinaritra ihany koa. Mety misy fatafitohinana mihitsy ary, fa iny fatafitohinana tonga iny atao hoe fiaretako ny fatiantoka. Azonao ve ilay izy? Ilay fifaliana izay entiny ianona, iny ilay fahazoko tombontsoa ny amin'ny ianona. Fa ilay alahelo izay entiny ianona ihany koa indraindray, iny ilay fatiantoka. Azavaiko amintsika eto fa izay mpanompon'Andriamanitra be dia be zavatra tsy fantatrareo momba anay. Fa
mahafinaritra le hoe manana fiangonantsika ary fa reo misy komba be deaibe mihitsy ny tsirairay avy am'ireo ary mifandimby daholo izy rehetrarehetra. Misy karazana olona sao manana ny toetra ny ampiavaninao. Fa tiantoka ange zany ianao manao firy kilomètre ary ananary. Fa raha vao bolisatra fotsy ho fiteninao ao dia efa halan'io ianao. Dia raha tahitady tombontsoa dia avy alao ho any. Velao amin'izao rangahy. Fa samy mieritreritra ny azy ao. Velao alaminitra reo. Nisy fotoana izay nisy olana efa elaela le izy. Mbola tsisy mahafantatra le izy fa nisy problema tany. Nisy problemana couple tany andafy tany. Efa nisy problemana couple dia zahako zany aty amin'ny côté anankiray dia misy pasteur anankiray zay tany la réunion. Olona fantatray zany le olona iza mahafantatra za mahafantatra. Dia zao no tenen'le pasteur zany rehefa nitranga ahoana mifandehana izy zao izy ny tompo marika amin'ity raharaha ty. Ahoana na tonga an'ireo olona ireo fankafantatra. Dia nazavaiko taminy ohatra an'izao. Enjan'izany ozy izy. Fa zao alao resako le pasteur any. Alao tsika roa lahy tsy hiditra amin'io mihitsy. Diran-doha zao tsika ozy izy fa alao tsy hiditra amin'io fa alao ry zareo samy zareo ny fanaraka any fotsiny. Alao alaminy any fotsiny le izy. Hitanao le izy ohatran'ny hoe zavatra mandeha ohatran'izany. Za tsy miteny akory hidiro daholo ny aferan'olona rehetrarehetra. Na hoe midira amin'izay tsy tokony hidirana milava tantara sy milava zy histoire any ambadika any tsy izay le izy. Fa le ao anaty mihitsy zany hoe afaka atao ny tsy manao zavatra. Afaka velany fotsiny le izy, le situation, le toe-javatra, ny zavatra mitranga rehetra veloranga dia ho any fotsiny. Alao samy andamina amin'ny problemany, alao samy anao izay fiaina, izay mapety ny fiainany rehetrarehetra any fotsiny. Fa tsy izay ry havako le fiarahana amin'ny Kristy. Ny fiarahana amin'i Jesosy fanekena matiantoka. Ka na dia omena liberté aza, dia tsy liberté hitadiavako tombontsoa ho an'ny tenako. Fa liberté anekeko fatiantoka ho an'ny tenako. Amen. Libre tsara ny makedonianina. Tsy hanome. Fa inona ny nataony? Nanaiky ho fatiantoka izy. Azonao le tantara? Izay resaka makedonianina izay daholo tsika. Libre tsara ny azo tombony. Fa nanolotra ny tenany ho fatiantoka. Dia tsy maninona laninana eto am-pelantanana. Tsy maninona na dia sahirana ry izay. Izay koa sahirana tokony ampiany izay fa zahay indray no hanampiny hafa. Zany zavatra zany dia ozy izy Paoly izany tena mafaly ahy indrindra. Satria izay mihitsy ilay azo fijaliany Jesosy Kristy. Natao hoe mitondra ny azo fijaliany Jesosy Kristy. Tsy hoe mandafa hotana fotsiny ihany. Natao hoe mitondra ny azo fijaliany Jesosy Kristy. Tsy hoe miaritra fanenjehana fotsiny ihany. Fa manana safidy azo tombontsoa. Fa saingy manolotra ny tenany ho fatiantoka. Zay natao hoe mitondra ny azo fijaliany. Fa etsy andaniny kosa ireo izay mpanompo sandoka. Ireo izay olona sandoka izay milaza ny tena fa mpanompon'Andriamanitra. Dia izy Paul miresaka amin'ny 9:20 le Filipiana 4:7 teo. Fa maro mandeha izy izay efa nolazaiko taminareo matetika. Sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomaniana koa ankehitriny fa fahavalo ny azo fijaliana Kristy ireny. Rehefa niafatra no mitondra anao any anatin'ny fitediavana tombontsoa manokana mampitombo ny ego anao reny. Inona moa zany ego zany? Fijerena ny tenanao manokana. Anao an'izao aminao Andriamanitra. Anao an'izao aminao Andriamanitra. Le zavatra tsy mivata amin'ny voalohany volana. Va any amin'ity fafito ity. Tsy tarany rehefa tsy vita indray ny tonga ny volana Desambra. Tsy tarany fiafaran'ity taona ity. Tsy haiko hoe tsy tapa-kevitra ve ny tao an-danitra tamin'ilay volana taloha fa amin'ity izay vao tena tapa-kevitra. Fa mampitombo ny ego zany. Ary zany tantara zany efa resan'ny Paoly sahady aty. Aty amin'ny boky ny Filipiana 4:7 any amin'ny 2 taona. Fa ho zay miresaka aminao ny olombelona zay foana. Raha vao tsy ary tsika ihany koa mety ho latsaka ao anatin'izany zavatra. Rehefa maninona rehefa mahazo, rehefa misy an'izay toe-po te azo tombon'izay kolokoloina any anaty any.
rehefa mitondra anao faty antoka Andriamanitra amin'ny fiarahana aminy dia misaora azy. Satria maninona dia hamoaka ny toetrany izy. Amin'izay fotoan'izay ianao, hozy izy Paoly, ry rahalahy, aoka samy anahaka ianareo. I Paoly tsisy tombo izany dia diaviny tao anatin'ny fiarahana amin'ny Kristy. Vao natsoina izy dia izao ny afatry ny Jesosy Kristy tamin'ny Ananiasy. Dary ianao dia dafo Paoly ao ampovoan-tanànao izy dia manatona azy dia izao tenenina azy ho asehoko azy ho aseho an'i Jesosy aminy noho ny hoe ny alehibe ny zavatra rehetra izay tsy maintsy hiaretany. Itsy ny teny hoe ny alehibe ny tombontsoa rehetrarehetra. Ho lasa ho asehoko aminy noho ny hoe fandeha ho alefako itoriteny any amin'ny mpanjaka izy. Ataoko manao mirakla be hony izy hoe, dia ataoko azao hony izy hoe, dia ataoko azao hony izy hoe, dia ataoko mahalala azy ny vazatany rehetrarehetra hoe. Dia ao aorianany fankalazana, ao aorianan'izany hoe Jesosy malaza izany hoe dia Paoly ny numéro 2 malaza indrindra manerana izao tontolo izao. Tsy tombotsoa, ny tombotsoa mampigonfla ny ego, fa ny faty antoka mampitombo an'i Jesosy Kristy ao anatintsika. Izany ny fandehany io. Rehefa maty antoka ianao, misaora an'Andriamanitra. Tovy ameniny eto aloha fa manaraka mety tsy ho ataonao ilay izy mantsy rehefa tena hiatrika ilay izy. Aloha alefa melony amin'ny enina aloha mba fa vita fisaorana faravaratsiny. Natao isika hiaritra ny zavatra rehetra. Natao isika ho faty antoka ny zavatra rehetra. Natao isika hanao taimboraka ny zavatra rehetra. Fa tsy natao isika ny hanompotsika an'Andriamanitra tsy hanatanterahana ny besoin antsika rehetrarehetra. Tsy hampifalifaliana atsika amin'ny zavatra rehetra. Reny omeny tompo atsika mahaimaim-pona. Na hiasa ianao na tsy hiasa meny fiadanam-po ianao, amen. Na hanompo ianao na tsy hanompo, omeny fitsaharana ianao, omeny famelan-keloka ianao, fa omeny ianao zavatra tsara rehetrarehetra. Fa ny tena antsika kosa dia natao hiaritra. Natao handefitra. Misy fotoana izay tany amin'ny 7 taona sa 8 taona lasa. Mbo famazovazo tao am-piangonana andao tsika hanao pub dia ataontsika fisingeza be mihitsy hoe ny faty antoka miaraka amin'i Jesosy. No seminera be mihitsy tsika. Dia tapatsinahy daholo hoe tsy tsika ireo ihany no avy ao amin'ilay izy. Nareo ny olona manao pub dia nataon'Andriamanitra mihoapapana ny ao an-tsopotra, tsy ho lany ny diloilo amin'ny tavoara. Andriamanitra natanteraka ny nofinofinao rehetra. Ny nareo ny hoe faty antoka miaraka amin'Andriamanitra. Iza koa niditra amin'izany. Fa za te hilaza aminao zanak'Andriamanitra miditra amin'izany. Ny olona naharay ny filazantsara dia miditra amin'izany. Manaiky ny faty antoka rehetra. Manaiky ary ankitsipo izy manao azy. Ianao dia zanaka mila manompo. Amen. Ianao dia tsy zanaka misitraka fotsiny ihany ny zavatra izay omeny ny dadany ianao. Omeny ny dadantsika teniny ianao dia mila manompo ny hafa ihany koa ianao par rapport amin'izany. Omeny fahasalamana ianao dia mila manompo ihany koa ianao amin'ny fahasalamana omenanao. Omeny vola mankarena ianao. Aty tsisy lalàna hoe tsy maintsy izao, tsy maintsy izao, tsy maintsy izao. Mila terina ny ampafolony na ny aparaika ambin'ny folony na ny ampasivony. Tsisy an'izany aty ary tsy hisy an'izany aty mandrakizay. Tsy hisy mihitsy aty ka ho avy any tokantranonao miaraka amin'ny valopy. Dia alohan'ny voanao tsy riako kely izy hoe ohatrin'ny izy tato. Tsy hisy an'izany fa raha ho any tokantranonao dia hamangy anao mpitiavana ny alehako any. Ary tsy hangataka fire akory ana hieritreritra iandry efa velomo dika izay ndana ilay vo firiako. Somary andeha kely aloha fa dia faly ny ona taminareo hoe mbola mipetrapetraka kely. Eny ary izy menaka fa efa mandroso tia ny lera. Ianao mbola tsy kopy any an'ilay mot de passe. Hoe ndana izay makatsy ambadika. Fa tsy nandeha rano akory izay tonga taty. Nisy lasantsy nakaty. Dia sy gote koa rehefa mamakany ihany. Tsy hatran'izay ilay fiarahana amin'ny tompo. Ny fiarahana amin'ny tompo, za libre. Za libre. Fa atotoko ny momba rehetrarehetra.
misy texte kely vakiako zay resaka apofolon-karena. Dia zao resahan'ilay olona hoe ny antony ampafolon-karena dia mitantara eo moa izy hoe azona fitahiana sy sisa rehetrarehetra. Fampatonganao ihany koa conscient ho tonga saina fa ianao dia tokony hanome. Dia zany miresaka hoe ity zavatra ity misy tsy diso fa zasy ianao zanak'Andriamanitra dia tsy tokony ho baikoana ao ambany lalàna ohatran'izany fa tena omena liberté. Dia za mihitsy no manome, za mihitsy no manome, za mihitsy no tonga saina. Tsika ato manana caisse sociale dia atao libre izy. Dia rehefa atao libre raha vao tsy tsapatsika ny valeur ny zavatra izay tokony ataontsika. Dia satria libre dia any fotsiny samiala. Dia asian'ny olombelona tery ilay izy, asian'ny olombelona fampitahorana ilay izy, asian'ny olombelona fampanantenana ilay izy. Fa zasy ianao rehefa nateraka Andriamanitra ka tonga zanak'Andriamanitra dia tokony antoto liberté tsika. Manapa-kevitra hoe za hanome, za hamangy, za hanolotra, za handany. Zay ny tenin'ny Paoly, zahay koa ry rahalahy dia vonina handany sy olaniana mba hahasoa ny fanahiny maro. Teny zanak'Andriamanitra rehetra araka ny filazany azy atao Filipiana 4:7 io, ry rahalahy aoka samy anahaka ianareo. Fa rehefa samy mpanome isika, tsy voatery vola ilay omena. Rehefa samy manaiky ho faty antoka isika, tsy voatery vola ny fahafatesana antoka. Dia ho hitanao fa mitombo ny firaisana. Zany nahatonga ny fifaliana goavana be teo anivon'ny tao Jerosalema. Rehefa samy vonina hanome daholo, toana-potsiny izy rehetrarehetra. Oka izay fa tena efa ohatra. Ny ato mbola manesika eny, alao izay hanome, alao izay hanao azao, alao izay hanao azao, alao izay hanampy, alao izay hamangy, alao izay hivavaka ho any hanina. Nisy fotoana mba nieritreritrana izy efa mataonany maro fa tsy fantatro hoe manao ahoana fa mba manantena ny réalisation raha hiandro any. Eo anatin'io groupe-tsika io misy chaîne de prière tsy akijany. Tena tonga dia misy olona mifandimba mivavaka ihanina, tonga dia manapa-kevitra eo ny eo anjarako indray zao mivavaka aka 10 minitra, aka 10 minitra ako en ligne io zany. Any andafy ihany misy fiangonana anankiray izay, montagne de prière angamba ny anarany, any Corée, any Ankelimaso, tena mahavariana zany. Dia ao amin'io montagne de prière io misy pasteur anankiray izay Paul Yonggi-Cho. Dia io Paul Yonggi-Cho io any amin'ny doctrine izy tsy dia hidirantsika alina, fa ilay zavatra izay ataony ny tena mahavariana sy mahagaga. Fa ao anatin'io montagne de prière ny zareo dia misy mivavaka 24 heures sur 24 non stop, 365 jours par an. Na firy ianao na firy tonga ao anatin'ilay tendrombohitra dia mahita olona ianao mivavaka ao, mivavaka. Amin'ny ray maraina ianao tonga ao, misy mivavaka ao. Amin'ny 2 misy mivavaka, amin'ny 3 misy mivavaka, 26 juin misy mivavaka, 31 décembre misy mivavaka. Non stop, non stop. Olona manome ny momba azy. Tsy haiko aloha izay tena vavaka ry zareo, fa izy misy fotsiny. Izay dia efa zava-dehibe. Fa ho asoanao. Andao mba notaniana ny tena tsika, hatraizany fatra ny fanekeko ho faty-antoka. Sa ny tombontsoako fo. Rehefa mivavaka ho aniza, maniza ny vavahako. Dia izy nge raha lasina bafy tena zavatra tena miseho ary zavatra tonga dia vakiana mainty ao anatin'ny fotsy ao anatin'ity baiboly ity. Fa ianao rehefa mijery an'i Jesosy, tsy isy fotoana mihitsy izy mivavaka tamin'iray ho an'ny tena manokana. Tsisy an'izany. Tsisy fangatahana ninninina mihitsy hoe mba ahoana moa ny amintsika ity raha io. Na ilay atoriana raha alina raha tsisy. Ilay sakafo tsy fantatra efa tsy zarizary tsy mandeha amin'izay loha. Zao koa mbola sainao mankany anefitra ho alainy devoly fanako. Dia ahoana ihany zany izany fiainana izany. Rehefa manome isika dia Andriamanitra manome retour ny anatintsika. Maimaimpona. Fa rehefa mitady izay ho anao foana ianao, dia ianao rehefa mieritreritra ny tenanao dia mbola ho ampiana eritreritra Andriamanitra koa ve ho anao? Ianao fa mahavita azy tsara. Fa vitanao tsara ilay asa. Fa rehefa mihevitra ny an'ny hafa ianao, dia Andriamanitra manome anao na izay tsy angatahanao. Amen. Azonao izy. Ny fiarahana amin'ny Kristy
dia faty antoka fa tsy tombontsoa. Zay tombontsoa rehetrarehetra menanao maimaim-poana na tsy hitanao ary na tsy fantatrao ary any ambadimbadika tsy hita maso any. Za tena sako mijoro vavolombelona aminareo fa tsy mila angatahana zany fahasalamana, tsy mila angatahana vola, tsy mila angatahana harena. Tsika témoin zany zavatra zany. Jereo fotsiny atao piangonana, tsy resaka zavatra lavitra tsika fa jereo ny atao piangonana. Ndraindray mijery le vakansa tamin'ny 2023 tany full point. Ny olona sahirana mafy mihitsy ny fanangonam-bola tsy fanangonam-bola. Ny ato amin'ity fiangonana ty ohatra lalanina fa tany zao fotsiny le zavatra. Nefa magaka fa miditra. Nisy ampinitry tena hoe makaiza be fa tonga ho azy io amin'ny fotoana rehetrarehetra. Manao synthétiseur zany ny olona opération tsy opération tetezina daholo vaza mototra rehetrarehetra ity. Ary tsy manambany ako fa rehefa tonga ilay synthétiseur le PSR kely reny avy eo voango le vola efa sotomina ohatra ninona sy nanaovana dokam-barotra ohatra ninona. Fa reny tonga ho azy mena maimaim-poana. Taloha zay tena mba naniry an'izany mihitsy hoe Andriamanitra rovina ary vao mba mahazo instrument complet. Ozy izy vadika rehefa tonga ny instrument complet tamany ireo mpitendry ireo rehefa tamany ireo atonga ny olona dia tsy haiko lova dia ny tompo malala zavatra fa dia tonga ho azy daholo ny zavatra rehetra. Fa ny anjarako dia manome tsy mikoty manaiko faty antoka. Ianao zanak'Andriamanitra mila olona mpanome ianao. Averiko hoe tsy vola ny resahana. Dia hoe mitady ovy ny afatry paster zany. Lasa misy an'izany lasa mpanome. Lenao mihitsy le décision anao raha vao tsy mpanome ianao. Io zany tsisy position eo ampovoany hoe za neutre, tsisy neutre zany. Tsisy hoe za mpinotsotra zany, tsisy an'izany. Na ianao mpanome na ianao mpisitraka. Le mpihinana zany. Misy le fomba fiteny hoe valalam-pandany dia anjaranao mieritreritra zany ianao le mpanome sa le valalam-pandany. Raha vao ianao no tsy manao ninina, valalam-pandany ianao zay. Iza valalam-pandany atao piangonana dia efa fantatra hoe iza le izy. Le tsy manao ninina. Le tsy mba mafoy ninina ho an'ny hafa. Le tsy mba mivavaka ho an'ny hafa. Le tsy mba mitatana ho an'ny hafa. Le mitady ho karakaraina foana, le mitady ho asoavina foana. Le mila sofina iaino foana, mila fampahirezana sy ny sisa rehetrarehetra. Fa rehefa mamena dia mitombo ianao dia matanjaka ianao. Amen. Iaretako ny faty-antoka rehetra. Izay natao hoe filazana tsara. Iaretako ny faty-antoka rehetra. Izay natao hoe azo fijaliana. Ny ankoatran'izay fahavalon'ny azo fijaliana. Ozy izy firesany eto misaina ny amin'ny tany. Fahaverezana ozy izy ny farany 19. Ny kibo no Andriamanitra. Izay natao hoe ny kibo no Andriamanitra zany tsy mivavaka amin'ny kibo akory. Tsy mivavaka amin'ny kibo. Fa le zay asoa foana. Azonao le izy. Zay asoa. Zay mety amiko. Zay ampatonga na ohatra zao, zay ohatran'izao, zay ohatran'izao. Tsy hanomeny avy any aminy mihitsy izy. Tsy mpanome izy fa mpandray foana. Ny kibo ny Andriamanitra. Aiza le toyany. Ny famenarany voninany fa misaina ny amin'ny tany izy. Misaina ny amin'ny tombotsoany izy. Misaina ny amin'izay mety amin'izy. Reny karazan'olo reny ozy izy alaviro reny. Reny atao hoe fahavalony azo fijaliana. Reny atao hoe ralasandoka. Ny tena rala dia izay mitady izay hampandroso ny fanjakan'ny lanitra. Amenna. Dia aoka ianao tena rala sy tena nabavy. Masoa ny fanjakan'ny lanitra. Masoa ny fiangonan'Andriamanitra. Masoa ny Andriamanitsika. Fa tsy mitady izay asoa ny tenany irery azy. Amen. Sanantsika dia hivavaka amin'ity androany ity. Samy miresaka amin'ny tompo arak'izay taritany androany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao. Dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany. Ny talata amin'ny 12 ora sasany. Ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety. Trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.